Ho an'ny sehatry ny asa famokarana kosa indray fitariana ireo tanora hiditra amin'izay sehatry ny asa famokarana izay indrindra fa ny eny ambanivohitra eny izay no anisan'ny tanjona aminatin'ilay tetikasa nomena ny anarana hoe mampita soa izay sahan'ny sindikany tantsaha réseau soa izany tamity androany ity no nampahafantarina sy natomboka tamin'ny fomba ofisialy indray izay tetikasa izay teny amin'ny hôtel Panorama teny Andrenarivo nitatitra izay indrindra ary Lovana Manantsoa eo amin'ny sarin'ny Christian Rakotramanga. Nosatarina tamin'ny pomba ofisialy tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrenarivo ny tetikasa mampita soa izay sahan'ny sindikany tantsaha réseau soa miaraka amin'ny AFDI. Novatsian'ny vorona Europeanina vola amitetina 2 miliara ariary zany tetikasa zany izay natao indrindra hanomezan-danja ireo tanora amin'ny fidirana tsehatra amin'ny asa mahampamokatra eny ambanivohitra. Ny tanjona hokendrena amin'ity atrikasa izay nataony androany ity dia ny hanatevenana ny fampiroboroboana ny fari-piainana eny amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra fa ho an'ireo tanora izay vao mivoaka amin'ireny centre de formation regny na zareo nahazo formation nefa tsy mahita dao reny indrindra tokony anisany etaetan-réseau soa mba hametraka an'izy ireny eny amin'ny toerana isy azy mba ho tantsaha matianina. Le matianina manko tsara fantatra fa hoe tsy n'importe qui zany natao hoe matianina fa reny tantsaha mahavely tena manao zavatra ray itokisany ary avitany ny fari-piainan'izy mianakavy mihitsy ary manana mba ambava zay natao hoe matianina. Zay mihitsy zany ny objectif ny réseau soa amin'ity atelier. Mahatratra 300 ny tantsaha ireo tanora 12 hatramin'ny 13 taona ary mila ampidirina eo amin'ny sehatry ny asa famokarana izy ireo mba hanome aina ny toe-karena. Maniry ny anofana tanora tantsaha misy 70, anampy mpamokatra misy 200 any anivon'ny toeram-pambolena misy azy avy ary isolo tena tanora misy 507,000 any anivon'ireny sehatra fanakalozana ho fiarovana ny tombotsoan'ny tanora eo amin'ny politika fampandrosoana ny réseau soa.